Vaintsika farany dia Iasina Andrianambintsoa izay miandraikitra ny serasera ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy dia tonga sondra Iasina eto aminay. Fa miarabany fenoery dia miarabany any tokantrano ihany koa. Ie, efa antenin'ny pasteur Fabrice ihany mahakasika ny aladin'ny baiboly fa 12 volana febroary dia ao anatin'izay nareo manamarika foana ary misy ny tolotra izay hoentinareo ao anatin'izany dia anomboka an'izay angambontsika hoe inona daholo indray ireny karazana baiboly ireny manahoana indray ny endrika ilay tolotra mitindra mitoraka ity. Eny tokoa ao anatin'izao aladin'ny baiboly izao dia misy ny tolotra izay oman'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy manomboka ny 9 febroary hatramin'ny 12 ny volana febroary dia tahaka izao no fandehan'ilay tolotra. Efa tonga ny baiboly izay fanao aposy ilay baiboly kely tahaka izao dia azontsika jifaina eny fikambanana mampiely baiboly malagasy izy ity. Ny mampiavaka anazy dia raha mividy an'ity ianareo dia mahazo an'ilay azo andana diary izay vokarin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy iny amin'ny fenoery iny ilay izy. Ao anatin'iny misy taridalina makina ny soratra masina mandritra ny herintaona ary azo anoratana izay mety hoe fandaharam-potoanantsika mandritra ny taona ihany koa. Ny ankoatran'izay dia misy ihany koa ity baiboly vavavolamena ity sady misy fizahan-takila eto amin'ny sisiny eto dia ity ihany koa 5,7 ariary raha mividy an'ity ihany koa isika dia mahazo an'iny diary eny amin'ny fenoery iny ihany koa. Dia efa tonga ihany koa ny baiboly polipitra ilay baiboly tena lehibe indrindra eo anivon'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy mety ho an'ny fiangonana izy ity fa mety ihany koa ho an'ireo olona izay manana olana amin'ny resaka fahitana ilay soratra kely ao anatin'ny baiboly tena lehibe ity soratra ity dia afaka manjifa izany isika. Raha mividy an'ity koa isika dia mahazo an'iny diary ny mampiely baiboly iny. Eny tompoko. Dia ny farany ny baiboly diema moa izany izay efa ahafantarantsika ny mampiely baiboly malagasy hatramin'izay baiboly dika teny ombonana eto Madagasikara dia azontsika jifaina eny amin'ny mampiely baiboly ihany koa izy ity 5,7 ariary. Ity indray tsy mahazo diary fa azontsika jifaina amin'izay vidin'izay izany izy ity. Ny vidin'ilay baiboly polipitra teo 2,000 sy 2 ariary. Dia ny farany 2,000 sy 2 ariary? 2,000 sy 1 hetsy. Azafady 2,000 sy 1 hetsy 120,000 ariary. 2,000 sy 1 hetsy? 2,000 sy 1 hetsy 120,000. Manahirana ny teny gasy. Dia ity misy an'ity mahafatifaty kely ity koa ity amina tsara be ilay izy. Iny izy ity dia ohatrana vidiny. Bloc-note ihany koa iny ny vidin'iny 700 sy 7,000 sy 1 ariary 17,900. Raha mividy an'iny miaraka amin'ny diary isika raha tokony hoe 27,900 izany ny fitambaran'ireny dia ho amin'ny izay promotion manomboka ny 9 febroary hatramin'ny 12 volana febroary izay dia 24,500 izany no hividianantsika an'ireny. Mazava tsara. Ny toerana misy azy reto angamba izay sisa no amarana ny Iasina azy amin'ny androany ity. Eny toerana ahitanareo izay promotion izay tolotratolotry ny mampiely baiboly izay dia eny anivon'ny tompam-pamatsiana mampiely baiboly eo amin'ny Foibe Ampasapito immeuble ECE premier étage. Dia ny Analakely ihany koa dia azontsika ahitana an'izany eo akaikin'ny tsenazina no misy mampiely baiboly. Any amin'ny faritra rehetra ihany koa ny Zambava, any Antsirabe, Fianaratsoa, Toliara dia azontsika ahitana an'izay tolotra izay avokoa. Eny ary. Soratsika be dia be Iasina avy ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ny venda tao anatin'ny fandaharana dia be dia be reto araka ny efa noteneny teo tena misy azo atao any aposy ampiasaina any am-piangonana dika teny ombonana rehefa tiantsika ny zavatra ten'Andriamanitra tsara be daholo dia misy an'ilay doré be iny tena hoe tsara misy ny diary ilay isan'andro izany rehetra izany dia tongava maro izany dia tsy fao ny baiboly ao mampiely baiboly malagasy fa ilayntsika isan'andro ny ten'Andriamanitra dia izay ny mahakasika an'iny fa dia tohizantsika hatrany ny fandaharana.